fotoana zay andraisana ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao mialohan'ny amakintsika ny andiny soratra masina antsoina ny mpampianatra sekolalady rehetra lahy sy vavy mba hijanona hanatrika ny formation ny mpampianatra rehefa mirava zao arivo izao. Toerana eo anoloan'ny piripitra sotra tompoko hoe ny mpiandraikitra. Andehantsika anokatra ny baibolitsika amin'ity androany ity mba amakintsika ny andiny soratra masina vitsivitsy 4 na 5 eo eo. Genesisy 5:30 manomboka amin'ny andininy voalohany dia ajanontsika eo amin'ny andininy 5. Genesisy 5:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Rehefa hita ilay teny dia ovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Andriamanitra tamin'ny Jakoba, ianga ekarany Betela ka monena any. Anaova alitara ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esau rahalahinao. Io Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy, ary io ireo andriaman-kafa izay aminareo dia madiova sady ovay ny fitafianareo. Ary andeha hiainga isika ka hiakatra ho an'ny Betela, ary hanao alitara ho an'Andriamanitra aho izay namaly ahy tamin'ny andro ny fahoriako ary nomba ahy tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriaman-kafa rehetra izay no tanany sy ny kavina rehetra izay teny antsofiny. Dia naleviny Jakoba teo potitry ny hazo hoaka izay teo kaikin'ny Sekema izany. Dia lasa nandeha izy, anisy tahotra avy amin'Andriamanitra nazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika zanak' Jakoba izy. Dia ray nanotombo Andriamanitra niseho tamin'ny Jakoba, Andriamanitra niteny tamin'ny Jakoba tamin'ity fotoana anankiray ity. Dia azo lazaina fa fotoana izay nisiny ny zava-manahirana teo amin'ny fiainan'i Jakoba sy ny ankonany. Enatra fahambaraka, loza, fahampotehana, faharavana. Andriamanitra nefa dia Andriamanitra tsara, Andriamanitra izay be fitiavana. Ka na dia tao amin'izany toerana mampalahelo izany azy no nisy an'i Jakoba sy ny ankonany, dia tsy nijereny fotsiny fa mbola niteny taminy izy, mbola niseho taminy izy. Mety eo anaty ady ianao izao, mety eo anaty olana, mety eo anaty tsy fahasalamana, mety eo anaty fasairanana, fa matoa Andriamanitra mbola miteny aminao mbola tianao izy ary te hikarakara anao izy. Mialohan'ny nifarana n'ity fotoana ity, te hanao zavatra ho anao Andriamanitra. Izay mino an'izany dia tsara raha manao amen na tsy ampisalasalana mihitsy. Tokana ny teniny lazain'Andriamanitra, baiko nomen'Andriamanitra, fitarihan'Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'ny Jakoba manao hoe miainga miakara any Betela ka monena any ary manaova alitara any ho an'ilay Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esau rahalahinao. Faiza moa izy tamin'io fotoana io tany Sekema.
ihany ka zay no natonga n'Andriamanitra mba ahafahako manampy anao ry Jakoba, mba ahafahako mikarakara anao mba ahafahako mamamy problema anao mba ahafahako tena manampy anao miditra tsehatra amin'ny fiainanao zao no izy aza mijanona eto Sekema fa miengay ianao dia miakary ianao, miverena ny Betela ianao. Alleluia. Io Betela io ilay toerana nisehon'Andriamanitra taminy. Tao no nanomezan'Andriamanitra teny fikasana ho azy. Tao no natsapany voalohany zany hoe fionana tamin'Andriamanitra zany, zany famangin'Andriamanitra zany, ary dia nananganany tena fahatsiarovana goavana teo amin'ny fiainany io toerana io. Hany ka tamin'ity fotoana anankiray ity dia mazava be ny tao am-pon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra hiverina ao amin'io toerana io Jakoba. Alleluia. 12 taona Jesosy mamonjy, betsaka ny zavatra mifaomaofao, ary tsika rehetra dia samy mety afaka miteny, afaka milaza hoe aiza ho aiza moa tsika amin'izao fotoana izao, fa amin'ity hariva ity andao mba hifampitaona, andao mba hifampitarika, andao mba hifanetana, andao mba hifampahery, andao hiverina ny Betela. Iza mba namako hiverina ny Betela. Halleluia. Ninina mety ho fampitena, faravana, fafambaraka, enatra, latsa, rehefa tonga ao Betela itsika ho ravo zany, ho takony zany, iovy zany, mangidy dia iova mamy indray, ny ranomasony alahelo ody fifaliana, ny fahampapona hivadika fandraisena mihetsinetsina. Halleluia. Dia hoy aho miteny manao hoe andeha hiverina any Betela. Alleluia. Alleluia. Eto dia misy teny izay tany sain'i Jakoba nampaherezany ny ankonany. Dia hoy izy eo amin'io andininy faharoa io manao hoe zao no izy voalohany rindry, tsika tsy ho tafaverina amin'ny Betela ratsy arinina aloha ny andriamanin-kafa rehetra. Be dia be ny andriamanin-kafa mety mitsangana any atokantrano any, any amin'ny isan'ny ankohona, isa-pianakaviana, any amin'ny isa tanàna, fa mila ravana, mila pitena, mila ongana, mila tena motsamotsanina aloha zany. Amen. Fa namasina ny Iasy tsy hijanona teto amin'ity toerana ity ny famanginy tamin'ny maraina, fa anaraka anao any amin'ny toerana misy anao any, any amin'ny tanàna misy anao any, dia hitina toy ny afo mandevina, zavatra tsy mahasoa, tsy mampandroso rehetra, miendrika andriamanin-kafa ho levoniny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Varo dia hoy Jakoba, madiovy, manadio fo, manadio tanana, manadio ny feritreretana, manadio ny fisainana, manadio ny zavatra rehetra. Devoly dia miezaka andoto, devoly dia miezaka anasoketa, devoly dia miezaka amafy zavatra be dia be, fa itsika kosa mieza manatona an'Andriamanitra, mieza mitaky ny rano Jesosy, mieza milomano amin'ny fahasoavana sy mifanahy masina, fa rehefa ao zany madio isika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hoy izy farany manao hoe ovay ny fitafianareo. Eo tsika somary hijanona kely. Ovay ny fitafianareo. Izy tsy miteny hoe tsy maninona fa rehefa hiverina fotsiny tsika e, rehefa tena orienté mitodika ny Betela ny direction tsika dia efa ampy e. Rehefa mihira itsika hoe ho any Betela dia efa ampy zay e. Fa misy condition
tsy maintsy negzizena ary napetraka mazava tsara. Dia hoy izy manao hoe ovay ny fitafianareo. Misy karazana fitafiana efatra na enina fito eo jerevantsika, dia fitiantsika rehefa avy eo dia ho tahin'Andriamanitra ane tsirairay avy. Asio aleloha mafy be aloha zafady. Raha voaresahana ny hoe fitafiana dia toa tanteraka amin'ny ampahany ilay voalaza amin'ny Paoly hoe angidihidy sofina amin'ny fampianarana tsy misy kilema ny olona ary tsy mamenatra ny olona ny tora-bato, ny mpaminany, mpalopin'Andriamanitra, nizanizy, satria hoy ny sasany manao hoe aza resahana zany fa miteraka polemika be mihitsy, sujet tabou zany amin'izao génération zany. Fa hoy amin'ny teny aminao manao hoe Jesosy mamonjy fiangonana vita fanekena teo anatrehan'ny tompo ranomason'ny sera Daoda amin'ny fondation ty fiangonana ity, ranomason'ny frera Daoda noho izany tsisy ninninona azo ovaina eto na anaona fa zay ny tanterahana dia tazomitsika tamin'ny farany. Amen na ve? Dia miresaka tsika eto voalohany fitafiana mila ovaina. Aleluia. Fitafiana voalohany resahantsika arabaky teny. Le hoentsika le anaovantsika io le tafitsika io mihitsy. Aleluia. Aleluia. Baiboly dia miteny tantara voalohany toko 2:7 manao hoe miankofy ao anatrehan'i Jehovah amin'ny fahatsarany famasinana. Amin'ny dika teny anankiray izy io dia misy teny ao hoe amin'ny fiaingona masina. Mila miaingo fa tsy maintsy masina. Amen na sera. Amen na mafy be mihitsy. Verina io teny io ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko 2:20, Salamo 7:20, andininy faharoa, Salamo 4:7, andininy fahasivy. Fiaingona masina, fahatsarany famasinana. Aleluia. Ny anabavy mila mitafy montina, mendrika, saza ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy fitafiana mietraketaka, tsy fitafiana mamofady, tsy fitafiana vavy, fa fitafiana manome voninahitra an'Andriamanitra. Sarotra ny ampitsangana ny reto renin'ny Israely reto, fa ho an'izay natazana azy tamin'ny maraina ziska zao arivo zao dia tena zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra. Ary zay no tokony ianarantsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy may fotsiny hiazakazaka sy ady varotra. Ity indray zany ny hika farany, ity indray zany nouveau modèle, ity zany no tena dernier cri. Metimety amin'izao tontolo izao zany, mety hiteny koa ianao hoe mety amin'ny mpiara-miasa, fa fataro atao priorité ny mety amin'Andriamanitra, mety amiko. Tsy mety amin'Andriamanitra, tsy mety amiko. Amen. Dia hitafy ara-dalàna ny eny anabavy rehetra manomboka androany. Zay manan-janaka vavy dia hiezaka hifeny ankonany amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ara-pitafiana. Timoty 1:2-7 misy teny nolazain'i Paoly manao hoe mba hiravaka amin'ny fitafiana mamendrika. Izy tsy miteny hoe manaova bozibozy, dia tonga dia tena hoe tsy araka le tokony ho izy mihitsy. Saotra ny tompo fa misy anabavy be dia be meny tompo talenta eto anivontsika mba manatona azy ireny. Ary nareo anabavy mpanjaitra, manjay rakanjo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ho an'ny anabavy rehetra dia ho tahian'Andriamanitra ny asanao. Amen. Fitafiana faharoa
mila ovaina, mila ovaina. Inona zany? Lioka 10:20, 2:20. Misy ilay teny manao hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo azy tenin'ilay rainy tamin'ny mpanompo tao an-trano ho an'ilay zanak'adala. Satria ilay zanak'adala rehefa niala tao an-trano rainy nandeha tany an-tany lavitra, tany amin'ny safendrazakisoa, dia tany izy. Tsisy resaka hoe sasalamba, tsisy resaka hoe pasoka, tsisy resaka hoe blanchisserie, tsisy resaka nettoyage, tsisy an'izany. Mino fa ny afotsy sy miparasy dia nanao rally tao amin'ny akanjony. Azafady tompoko. Tsisy fahadiovana, tsisy fahadiovana. Fotaka, loto, tsy fantatra tsony ny kolerany, menamena vety isa mavomavo. Movansa inona angaty movansa akanjon'le zalaty, tsy fantatra itsony zany no ny loto izay nitambatra. Fa rehefa niverina izy tonga tao an-trano ny rainy somatsara. Ny rainy tsy miteny hoe efa tonga soeto ty zanako ty, aloha tsy asarotina tsony, aloha tsy komplike-na be, fa tena efa tena satisfait satria tonga ato an-tranoko izy. Tsia nanome ordre ny rainy, zao no izy. Esory any reny vorokitsay reny, reny fitafiana ratsy reny, esory. Dia alaiviny akanjo tsara indrindra, dia ampiakanjo azy. Alleluia. Dia indray dia misy olona na dia efa tonga eto an-tranon'Andriamanitra azy, dia mbola le fitafim-pahotana, le fiainana ratsy, le fiainana maloto, fiainana tsy mahomby, feno tsy fahatahorana n'Andriamanitra. Zany no entiny toy ny ainany andavanandro, dia mbola toy izany ihany. Na dia tonga eto mifandrenesana ny fahamarinana azy, anio raha sanatry toy izany ny toerana misy anao, hitsany eto any akanjo-pahotana rehetra, ny endriky ny falitona sy ny ota mba amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto ny fanamasina, vonina naisitra zany akanjo ratsy zany, dia hanome akanjo vaovao anao. Fitondran-tena madio, fiainana madio, fiainana araka an'Andriamanitra, fitondran-tena masina. Zany ny tian'Andriamanitra ho tafiana manomboka androany, na amin'ny fiteny, na amin'ny fiarahamonina, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fitondran-tena momba anao rehetra. Raha mety anao androany, raiso androany io fitafiana madio io. Karazam-pitafiana fahatelo. Efesianina 4:9, 9:4. Aleo vakitsika ty andininy anankiray ty. Efesianina 4:9, 9:4. Ny tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Mitafy ny rariny ho fiarovan-tratry. Be dia be ny kristianina ampo azy rehefa antsoina hoe rahalahy na anabavy. Averimberina matetika eto anefa ny maha-kristianina tsy titra, ny maha-kristianina tsy etikety, fa fiainana. Ary eto ny Baiboly dia mampianatra antsika ny anankiray amin'izany fahamarinana zany, dia tsy inona fa ny tokony hitafitsika ny rariny. Inona moa le atao hoe rariny? Ho an'ny olona nianatra teny anglisy dia zao no andikany azy, righteousness. Misy fototeny ao anatin'izany, mot radical anankiray. Inona ny tiany ambara? Zany hoe mahay mandanja, mahay mametraka hoe inona mety, inona tsy mety, inona ny ara-dalàna, inona ny ara-draliny eo anoloana ny zavatra anankiray. Indray mampalahelo fa misy zanaka manao tsy rariny amin'ny ray aman-dreny, misy rahalahy manao tsy rariny amin'ny rahalahy, misy anabavy manao tsy rariny amin'ny rahavavy namany, misy ray aman-dreny manao tsy rariny amin'ny zanany. Ry havana, misy indraindray eny zavatra mampalahelo tahaka izany. Anio ho vaizan'ny fitafiana tsy mety zany.
anomenao ny rariny ampianatra anao ny rariny any amin'ny fanahy masina ka isaina ny rariny ianao ary anatanteraka ny rariny. Raha manomeza amin'ny rariny, raha mitenena amin'ny rariny. Amen. Fitafiana manaraka an'iny Kolosianina 3:12. Kolosianina 3:12. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitafy famirapo lalina ao anaty sy fiantrano, famorapanahy, fanetreteny, fahalemepanahy, fandeferana araka ny olombafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Famirapo tanteraka rahabaky teny lay Timoty 2:7-4 any aparany any ny olona loza be, any aparany any ny olona tsy manam-pitiavana voajanahary, any aparany any ny olona krina, any aparany any ny olona tena tanteraka lizy, tanteraka any ka raha vao misy zavatra kely dia vitany sasa amin'ny teny. Za aloha tsy mivampirizy mihitsy ahy ziskatrany amin'ny elo, tsy afaka mihitsy mifoko. Mbola mba ho any an-danitra ihany ve? Mbola mba hiatrika fitsaran'Andriamanitra ihany? Maninona no dia manao an'izany? Napetraka eto amin'ity tany ity tsika hianatra, ary ao anatin'izany be dia be ndraindray ny zavatra mitranga sy miseho eny an-dalana eny. Raha misy ny zavatra tsy mahomby, maiza mamindra fo rahalahy, maiza mamindra fo ranabavy, maiza mamindra fo ry zanak'Andriamanitra, mitafy famirapo e! Amen ve zany? Firy mba vonina amela ny namany? Firy mba vonina amela ny tsy nentina tao tamin'ny rehetra? Amen, 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 amen. Mamindra fo, mamindra fo. Zana tena nataony an'izao mihitsy, tena nataony saika nanaraka mba amin'ny ain-dehibeko. Tsy maninona zany e, tsy mampiena atsasagramanao akory zany, fa mitafy famirapo. Maiza mamela, maiza manadino, maiza mamafy, maiza mikosika. Andriamanitra hitanao, Andriamanitra ametraka anao amin'ny toerana ambonimbony kokoa sy avoavo kokoa. Dia hoiny toyiny fiantrana, famorapana, fanetretena, fahalemepana, fandeferana. Ireo fitafiana tokony hanaovantsika daholo. Engany mba ho be dia be ny rahalahy sy anabavy andray fitafiana vaovao ao amin'ny tompo amin'ity taona vaovao ity. Fitafiana manaraka Kolosianina 3:4 eo akaiky eo ihany. Ary ambony zany rehetra izany mitafy fitiavana izay fehiny fahatanterahana. Mitafy fitiavana. Lay devoly mampisara-baza, mampiady. Lay devoly manaisitra ny fifankatiava amin'ny mpirahalahy, fifankatiava amin'ny mpirahavavy, tsy mifampatokontsony. Sanatria tsy toy ny mpirahalahy fa toy ny mpirafilahy, mpiara-mivavaka nefa, mba olona samy ho any an-danitra. Tsy mety ange zany e. Akory ny alahelo ny falamasina eo pahitana ny endry-javatra ohatr'izany. Ary zay ny tena anisan'ny mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra amin'izao andro farany zao. Rakotry ny fihetsaram-belatsia, rakotry ny fihetsaram-belatsia, endrikendrika fanompona ivelany. Tiako ianao, tiako ianao, tiako be ianao rahavavy, fa ny any anaty any litika, mihidy vazana, manozona. Engany mba tsisy eto anivontsika Jesosy mamonjy zany. Anjaka ao amin'ny mpitory-teny rehetra ny amin'ny fifankatiavana, anjaka ao amin'ny mpino rehetra ny amin'ny fifankatiavana. Mpirahavavy mifankaty, mpirahalahy mifankaty, zanak'Andriamanitra mifankaty, tsy voazarazara, tsy mitsitokotoko, mitambatra ho bloc ray.
Firy mba vonina hanao an'izany fitafiana izany manomboka androany ary. Halleloia. Farany Isaia 2:10 andininy voalohany. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Mifo azy, tafio ny herinao ry Jesosy mamonjy eo. Tafio fitafianao tsara tarery akorin-drano, fa tsy hita aminao tsony zay tsy voafora sy ny maloto. Afaka manao amen na mafy be ve atsika azafady? Mifo azy, mitsangana, tafio ny fitafianao tsara tarehy, tafio amin'ny tiketeny ankiray, tafio ny herinao, amin'izao andro faran'izao inona ny tafian'ny olona? Akivina, firaviravizan-tanana, fahaketrahana. Vao miresaka izy teny pakivina, vao miteny izy resaka faharerana, dia kritika, dia fimonomononana, dia tabataba, dia fatafitohinana, dia teny tsy mahomby. Za ohatra ny tsy vavaka tsony, za ohatra ny ova taranja, za ohatra ny tena ketraka mihitsy dia tany saina eo daholo ty zavatra rehetra ty. Hoy ny tenin'le mpanompon'Andriamanitra anankiray izay hoe foza mikoaka ozy izy, sy voay miala rano. Dia mba zendana nandrehan'le fiteny. Inona moa le hoe foza mikoaka? Inona moa le hoe voay miala rano? Nandeha zany le olona anankiroa, dia nisy rano anankiray nandalovana. Dia rehefa nandalo teo dia eny amin'ireny rano ireny moa karazana misy tsika zay mandalo ireny rano matetika misy tsilozana feo. Dia misy feo ohatry ny somary mikepoka kely manao hafahafa zay. Inona zany? So dia mba hamalina zany. Andao andefa tsy inona akory zany. Maneno ihany le feo. Farany dia ozy le anankiray mamaly. Fa inona ary zany dia ozy le anankiray foza mikoaka. Dia zay koa le voay miala rano izy. Hoe naninona ianao raha voay ny fiainan'ny voay ao anaty rano. Ao anaty rano ao. Fa niala rano raha voay ny ray andro. Dia naninona ianao niala rano? Niala tao tsy maintsy niala tao. Misy mena rano ao misy zavatra mahakamo ao. Zany hoe misy olona indraindray rehefa tsy mahomby amin'ny ataony dia mahita ho tenenina, dia mahita ho lazaina, dia mahita ho ambara, mahita ho soratana, mahita ho atao commentaire, mahita ho resahana foana. Ianao aoka tsy ho tahaka izany androany. Tsy ho tahaka izany anie Jesosy mamonjy. Anio hariva andao tafiana ny herintsika. Ampitafy anao hery vaovao any Andriamanitra androany. Zay kivikivy rehetra dia andresy ny akivina, zay ketaketaka andresy ny aketrahana. Lehilahy mahery anao miala eto androany, vehivavy mahery, tanora mahery, pastera mahery, mpitory-teny mahery, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dia mandeha Nomery 1:24 misy teny kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Misy teny ao amin'ny Baiboly, boky Noabolana, raha reraka amin'ny andro fahorianao ianao dia kely ny herinao. Kely hery. Dia mampalahelo, ampaherezina, tsy mety. Entina mibavaka, tsy mety. Vangina any atokantrano, tsisy fiovana. Akekezina, toa ohatry ny manaikitra. Alavirina, mivanavana. Atoana ary.
mahita hevitra Andriamanitra amin'ity arivo ty. Ampahery anao ane izy rahalahy, ampahery anao ane izy serandroany. Tsy izay efa tano ampahery anao androany fa mifanahy masina Andriamanitra tenany. Ary anio ho chargeny ray ny baterianao, hiakatra indray ny voltagenao. Halleluja. Dia ho tahin'ny tompo ianao. Dia rehefa mba tonga ny tanàna any, inona ny vaovao? Ho avy Jesosy. Inona ny vaovao? Andao hiasa ho an'ny tompo. Inona ny vaovao? Mila mihetsika tsika manao asan'Andriamanitra. Inona ny vaovao? Andao tsika androaka devoly. Inona ny vaovao? Velona Jesosy, velona Jesosy mamonjy. Amen, 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 amen. Alléluia. Hoy ty pahilalana anankiray izay fantadaza eto amin'ny firenena tamin'ny sabotsy alina. Gaga amin'ilay fomba fiteny. Pasteur, zaho ozy mahita ary zaho mahalala, zaho koa mino fa Jesosy mamonjy tsy ho rava mandra-piveriny Jesosy. Halleluja. Eo mason'olon-dehibe moa ianao dia menatra, fa rehefa tonga taty an-trano ao mba tena halleluja, halleluja, tena faly. Nampahery ahy iny teny anankiray iny. Isan'andro teny devolony ianao ho faty ianao. Ianao tsy ho velona tsony, ianao ahita rara, ianao afa-baraka, ianao potika, ianao levina, ho ravy fiangonana io, sisisa sy sisa. Fa androany Andriamanitra mba hampahery anao izy androany. Mahereze, mahereze, asakivy e. Inona ary ny ataontsika zao? Andaontsika ifampitatana hiverina ny Betela. Verina amin'le fahatsapana voalohany, le fanompona voalohany, le fanoloran-tena voalohany, le fanampo voalohany. Aisany halleluja, aisany amen. Ze vonina rehetra nofaofany tanany amin'ny lanitra iteran'Andriamanitra, vonina koky Andriamanitra hitantsika. Amen. Halleluja. Elo zay nitsapatsapan'ny devoly zay, fa manomboka hatreto diso lalana izy, diso adresy izy. Jesosy mamonjy tsy azo atao ninninina. Afaka mandrangotra izy, afaka mivandravandra, afaka test, fa tsy mahavita ninninina amin'ny anaran'i Jesosy. Verina amin'ny Betela, le fiainam-bavaka, le fasaro-piaro, le firetana, le afo miretareta. Halleluja. Nafinaritra iny temy matamin'ny maraina iny, batisa amin'ny fanahy masina, batisa amin'ny fanahy masina. Engane, satria tamin'ny 63 fotoam-bavaka maraina misy batisa amin'ny fanahy masina teto. Fivirina andavanandro misy batisa amin'ny fanahy masina teto. Fivirina lahady misy batisa amin'ny fanahy masina teto. Aiza ho aizitsika amin'izao fotoana izao? Aiza ho aizitsika? Zaho miteny aminao, zay nataon'Andriamanitra tamin'ny 63 mbola azony averina amin'ity 2024 ity. Ho atsika rehetra. Halleluja. Rahalahy mpitory-teny, rahalahy mpanompon'Andriamanitra, taovy tsara ny asan'ny tompony amin'ny toerana misy anareo. Mahereza asa miraviravin-tanana, irahina hiara-entantsika, tsy avelantsika raha tsy miverina amin'ny laoniny Jesosy mamonjy. Amen na vezany, amen na vezany. Halleluja. Osy président elo sao dia lava loatra, ataontsika hivavaka amin'izay. Tapitra ny 4 minutes izy teo, 30 minutes ataontsika hivavaka. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao, tahin'ny tompo ny ianao. Halleluja. Andao hiverina, andao hiverina,
andao iverina. Alleluia, alleluia. Dia raina amin'ny tompo e. Saotra amin'ny tompontsika. Manao reto pasteur mahafinaritra reto. Tsika pasteur benja fa efa tena mba tsy empoka eringa izy eto manentana. Zay rehetrarehetra efa mba samy manao ny aina tsy ho zavatra daholo. Za mino fa tena isy fitahin'Andriamanitra goavana be. Alleluia. Mba haneken'Andriamanitra ny zavatra takitsika. Andao ekena ny condition'Andriamanitra. Ekena ny mpanetretena tompo. Iverina ny Betela. Tsangany eo amin'ny toerana misy anao. Tovy alleluia mafy be mihitsy. Alleluia mafy be mihitsy azafady.